Avelao Andriamanitra hiasa. Ny fiainana mino dia mamelana Andriamanitra hiasa. Andriamanitra dia fanahy, ka raha ao anatinao ny faniriana, hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra, tena fototrasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny zany. Asaiko amitiavana ary ianao fa hisy vavaka izay iombonantsika. Raha tsara indrindra izay any an-danitra ao misaotra anao izahay, satria mbola misokatra ho anay hatrany ny famindram-po, fahasoavana avy aminao, ary misaotra anao izahay satria afaka mandray avy amin'ny teninao hatrany. Mamelany elokay ary ny fananao masina ny hiasa mahery. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Manana fahazarana isika mandrakariva miasa eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Efa voarefin'Andriamanitra ny anjarantsika, ny tokony ho ataontsika, fa ny asan'Andriamanitra dia ny miantoka ny ho avintsika mandrakizay. Mikolokolo finoana ve? Mianatra mino ve? Izany no anjarantsika. Misy fomba fijery anankiray izay mety mamitaka, satria rehefa mandeha elaela eo ny maha-izy ny olona iray, dia maka ny toerana mihoatra ny tokony ho azy ny safidy. Manana safidy isika, nomen'Andriamanitra antsika mihitsy ny antsoina hoe fafana amin'ny safidy malalaka. Fa apetrako aminao ny fanontaniana manao hoe rehefa mivavaka ianao, manana ny safidimponao sy ny valim-bavaka mba handrasanao, mivaly eny mandrakariva ve zany? Ary mety ilaza azy ianao indraindray amin'izany manao hoe za hatramin'izay nivavahako izay zao dia valian'Andriamanitra foana mivavako. Tena finoana ve zany? Ary mba manahoana ny valim-bavaka tsia sy ny mety ho ankoatran'izay? Fa ny fiainana mino dia ny fanekena izay valim-bavaka rehetra, na eny, na tsia, na mety hoe andraso angamba, eo amin'ny sehatra vavaka izay. Ny safidy izay omen'Andriamanitra antsika dia tsy hoe isika no hamaritra ny mandrakizay amin'ny alalan'ny safidintsika. Tsia. Andriamanitra no mamaritra satria mandrakizay no resaka. Fa ny zavatra angatany amintsika dia ny finoana fa izy no mikarakara sy manomana. Ary manomana mihitsy izy satria manamboatra izay mety tokony ho azo amboarina eo amintsika. Mandamina izay mety marokoroko manakana antsika tsy ho any amin'ny mandrakizay. Mety manapaka mihitsy aza. Raha ilainy zany, ilana fahafoizana izany. Satria tsy maintsy miaritra ianao. Tsy misy milaza manao hoe tsy maintsy amikirako ty, fa safidiko. Tsia. Fa rehefa Andriamanitra no miteny dia manaraka isika. Efa voarefy avokoa izany. Eo amin'ny fanamboaran'Andriamanitra antsika dia mety hisy ny antsoina hoe sazy sy famaizana. Efa voarefy ihany koa izany. Jeremia 9:10, ka eo amin'ny 7:20 hatramin'ny 5:20 dia milaza izy manao hoe afaka manova ny hodiny va. Na ny Etiopiana io, na ilay zavaboary anankiray, dia toy izany ihany koa isika. Tsy afaka manao tsara isika raha avy amin'ny alalan'ny tena sy ny safidintsika fotsiny, fa misafidy isika manokatra ny finoantsika ka hatonga an'Andriamanitra hiasa. Mety endrika famaizana io, araka ny voambara teo, efa voarefin'Andriamanitra zany. Mety ho endrika fisedrana koa io, mangidy, mafy, mahamay, kanefa efa voarefy koa zany ho anjaranao. Korintiana voalohany 10 any 9:17 dia milaza mihitsy izy manao hoe eo amin'izay zakanao no omeny ianao, ary ny amin'ny lalana ivoahana amin'izany aza dia efa omaniny. Fa ny anjarantsika dia ny manaiky, ny
miaina fiainana mino ry havana malala, tombotsoa ny fafana mino koa raiso am-po izany. Tiako ny tondram-bavaka indray zany fanandramana izany, ary asaiko ampitiavana ianao mba hiombona amin'ny vavaka zay tanterahana. Vavaka isika tompoko. Raha tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Azo atao ny fanamboarana sy ny fanomanana na amin'ny famaizana izany na amin'ny endrika fisedrana amin'ny fomba maro samihafa, fa amin'ny alalan'ny finoana tompo dia ataovy matoky izay efa voarefinao meloa zany mba hahafahanay mandeha tsy manana iah. Aza velanao isafidy ny fanoherana izay, fatantano hanana fikasana tsara hatrany amin'izay irina sy kasaina, hatrany amin'ny fanatanterahana. Iankina aminao tanteraka amin'ny finoana. Fatonoana mivavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.